Herinandro tateorian'ny fahatongavany Andiambalala teto amin'ny distriktany Mandoto dia tonga aty an-toerana amin'izao fotoana izao ny avy ao amin'ny CNA mpamony valala izay tsara manamarika fa ny FAO no mpamantsy vola. Angadina nanana ka nahafaingana ny fahatongavany ireto farany moa ny solombavambahoaka voafidy taty an-toerana. Zava-dehibe loatra zany ny tsy resaka famonina valala ity satria loza manantany no antsika ny fisinio Andiambalala io. Ka eto dia mamerina misaotra an'ireo vahoaka ny tenako izay tsy mitsahatra nampandrenay niantso anay toerana misy ny valala. Ka rehefa nisy izay fiaraha-miasa zay dia nisy niezaka natao zany niantso ireo tompona andraikitra isan-tsokajy voalaza teo hoe ny FAO ny mpamatsy volan'izy io. Dia efa misy ny resaka natao tamin'izareo dia nisy ihany koa ny fiantsonana telefônina tsy tampaka an'ireo mpamony valala izay hitantsika ataoriana ireo. Na ny avy eo anivon'ny faritra na ny distrika dia samy nanentana ny mponina. Dia ny fanentanana zany manomboka izao dia tsy azo atao intsony mihinana valala, tsy azo atao intsony ny mivarotra valala, ary amafisina mihitsy aza ilay fanentanana satria arak'izay mamahery vaika ny fanafody zay dia mandritra ny herinandro aorianany nandrarana an'ilay fanafody dia tsy azo atao ny mihinana ravina. Raha nikasika ny aty amin'ny faritra indray fanentanana ny vahoaka ny mba mijeren'ireo volony raha va azo atao ny mijinja izany ny vary sy ny sisa mba tsy ho tratrany izany valala izany raha sanatry ka tonga any amin'ny toerana misy an'zareo any izay Andiambalala izay. Velombolo arak'izany ireo vahoaka. Isaorana koa ny fitondram-panjakana fa tena mijery anay vahoaka, tena mijery ny vahoaka tokoa e. Valala moa zany tena fahavalo ny tatsaha amizao dia isaorana be dia andremata député sy ireo fitondram-panjakana farany katrany voalohany na mazoto misy Velara-tany 300 hektara no voafindraka ny andro ny 1 amby 30 mars ary mitohy hatrany ny asa.